Asima nalainy sonsindraha dia ampeny ny Ariel. Roa taona lasa ny nahalasana ny 20 taona zao. Hatramin'izao dia tsy mety afaka tao anatiko ny lasana niaraka taminy. Lesa mitady azy isakariva amin'ny rava-mianatra. Tsy manaiky mihitsy fa tsy maintsy mitantara amin'izay nataonay tany am-pianarana. Satra loatra anao ary neny saingy ndresy fa nanofo mangatsiaka anao aza tsy mba hitako akory. Mafika miody. Oe, papa. Fa ina no ataony eto an-davarangana eto? Fa angaha tsy mbola matory ihany ianao e? Tsy mety mahita tory ary papa. Mo mafana be koa ao an-trano dia aleoko mihitsy aloha maka rivotrivitra eto. Ay ve? Ary fangavy ny tomany ianao miody? Tsy isan'izany ry papa. Zanako angenao ry miody. Fantatro tsara. Eo, lazo amiko angena izay mahazo anao. Malahelo aneny ary papa. Maharary ny haiko mahita ny olona miantany tamin-dreny rehefa eny an-dalana na sala amin'izany. Okarisay, sady tsy mety amin'ny fahasalamanao io mitomany lava io. Ka tsy vitako ry papa. Ka tsisy azontsika atao tsony ange. Nay mantsy mba nanaraka n'izy Dina tamin'ny androny. Naleko lavitra izany maty tany ry papa. Aza dia miteniteny foana ry. Ary eo, ingina ny zanako dia ndao ateriko any amin'ny efitranonao dia matory an'izay ihany. Sady mbola hianatra maraina rapitso. Tsy sakako ry papa. Okizay hoa, efa hito ny efitranonao. Dana amin'izay matory dia aza mieritreritra be an'izany. Eny ary. Bonne nuit miody. Bonne nuit papa. Maty androany fa tena tara. Efa fito mahery zao. Aleo rangama mindry malakilaky. Fa tsy miody ve tsy tazako mipetraka izy tokotany-pianarana itsy e? Izy mihitsy io ka. Fa tsy mianatra ary ve androany sao ihany? Ohatra mitazako retsy daholo kory Sabinina sy Rombola. Tena tsy matazana moto andramisiaka. Nefa dia apetrany eo akaikin'ny birao io foana iny. Aleo makeny amin'io dia izy ny anontaniana. Bonjour miody. Ry anala, bonjour ndre. Ary angandry tsy sava? Tsy ampitoro-maso fotsiny aky fa tsy maninona akory. Hitako ny malaindainako. Ary moa aky? Ahoana aky? Tsy ao angara misisa ahoana e. Tombola reny tazako eny tokotany-pianarana reny daholo ny mpiara-mianatra amintsika. Ho avy eo izy ka. Amin'ny valongentsika miditra e. Hadray marina. Ary makaiza koa ary izany lohako izany. Ay tokoa moa tsika androany miditra amin'ny valo. Solon'ilay nirava tamin'ny folo tamin'ny heriny. Tokony nirava tamin'ny sifitsika tamin'io fa mbola nandika devoir lava be. Zaho zao dia nihevitra hoe miditra amin'ny fito tsika androany ka. Fa niteny devoir marina kindry. Ahoana aky? Vita marina velo ny devoir andry.
Ka iny mihitsy tsy nahampy torimaso ako. Dia vitatra ny farany. Ie, Io ky mba adikako le exotresse farany iny a. Tena tsy tafavokako mihitsy ny ana. raha tsy namako indray tsy nomeko. Ndrasa. Ty dia adikao malaky. Io ary hoe. Oay. Ary sarin'izaka ity atao anaty kahie andry ity. Io hoe. Sarinay sy mamany akiny a. Ndry. Fa atao mangano ano masondry. Tsy salama ngano nenareo sa maty izy. Ndraiky mahirisaka aho zany misaotra kely. Dia oka moa izay arary eo ngindry ka mafeneky maran'izy tiana ny miala ao an-trano. Ariva nefa dia tiana rery no miverina re ny tantara fa matiny. Eny tsapako ngeka izany. Tena mafy izany fa zao mila mitrakindry. Ary io fa foana ranomaso midraso. Tia misy mosoara dia fa fao amin'ity ranomasondry. Misaotra kely. Misaotra betsaka. Dia mila manamboatra saina fa mifanadinana ngefa akaiky. Miezaka manadino azy aky fa tsy mety. Ka tsisy azondry atongy efa zany nosy voalazandry izany no lasa fasaniko. Dia ahita azy ary anala. Na ny talam-balo ny ara-sisa. Io indray mioty. Oka moa izay ry anala. Fa manindry. Misy manindrina be eto amin'ny tratrako. Mioty fa maninona vetivety teo nefa ndry Septra. Mioty mioty. Andrikako maty ve sanatry. Andraso hoe mbola mitebo ny fonka. Dokotera ka leo mandeha dokotera faran'izay aingana. Ie, ka inona marina ao izany dia tava ampapahana maika be izany. Io mipetra lose. Eny ary, misaotra. Dia izao, Dina, marary mafy ny anabaviny se. Fa nanino mioty ry dada? Avy any amin'ny dokotera io tambotsitra tapoka tany am-pianarana hono izy dia nentindry anala namany sy mpampianatra hafa namonjy dokotera avy hatrany. Dia nanahoana Foana tsy ary teny izy dia nanao krisy be. Andriamanitra. Retirety anena izy ary teny tsondronina fampatoriana avy hatrany. Tena loza koa izany marina. Dia rehefa natory izy dia nanontaniany dokotera Andrianala ny zavatra nahazo azy tany am-pianarana ka lasainy tamin'ny atsipiriany. Ary tsy niandrela fa nanao ny analizy rehetra dokotera avy eo. Ie, dia inona hono nahazo azy ry papa Grave ry se ndraso. Iny nivaly ny analizy ny dokotera. Eo maninona tsara? Marary fo ve mioty? Ieny anaka. Ary efa hiditra fase finale raha tsy voatsabo aingana. Dia inona ny atao amin'izany ry dada Dia izao efa natsiary kosa aloha izy no niala tany amin'ny dokotera. Ampalahelo anefa fa neny foana no ambety teniny. Ka neny efa maty. Tsisy azo atao amin'izany intsony. Fampionona anazy sisa no azo atao Dia amin'ny fomba hoana nefa ka tsy mety mino ny saina nandritra izay roa taona izay fa maty any ary tavela any Asimany eny ry se
Zany tsy maintsy tongako eto amin'ny taolam-balony eny na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Maninona tsara hoe ry papa. Dia ho any Asimo zany ianao? Tsy saharerika, tsika mianaka. Ah? Eo mahasotoerana dia samy mandreza mety aminy aloha. Misy io dia misy ale mafanafana koa. Misaotra lesy. Angana napoka tany indray raha dia ny no mandina aloha elahy misy resaka maika be ty. Fa aloha sady ampidina ihany Eny ataovy fa zao le izy mila fanampiana avy amin'ny lisany io. Ka fanampiana amin'inona hono ny ilain-dradiana aminay mitsamona. Zao lesy misy zavatra tantaraiko amin'ny lisany ty mialohan'ny ilazako an'le izy. Ka tairao re mianao laza marina mihitsy zany teny ratsiro zany. Ka zao ary ka inoy tsara fa ho tantaraiko fofoy aminareo rolahy. Eno misy nosy zay any a Japon, Yasimano anarany. Novidiany izay atao hoe Ngadolfa zay tamin'ny fanjakana io nosy io. Yadolfa mba hitrandrahan'ny fasy mainty zany ary ahondrana makany Luxembourg sy fasy mainty azo avao. Sava aloha io. Piasa mahery ny 700 no nampiasainy tao ary nahazo lalana nitondra ny vady aman-janany avy ireo. Zany Eno nitsidika matetika ny nosy ty moa Ngadolfa. Saingy roa taona lasa zay dia nisy trangan-javatra tsy napoizina sio. Trangan-javatra inona ty? Eny marina ka zao hoe narary mafy Adolfa. Tsy fantatra hoe aretiny inona nahazo azy tamin'ny fitsidiana farany nataony. Niantsona mpitsabo manam-pahaizana vitsivitsy izy ary anisan'izany ny reniko. Dia ahoana? Nentiny niaraka taminy mba hitondra fitaovam-pitsaboana sy ny sisy noho ny tonga tany nefa dia efa enjana be ny toe-draharaha satria zao efa tsy nahetsika teo am-pandriana tsony Adolfa. Nijerena ny tension sy ny sisa saingy tsy nahitany aninona fa normal tsara. Aiza kosa zany rehefa nijerena nefa ny raha dia nahitana isela hafa manimba sy mianaka tsikelikely. Nijerena aingana izay manana sokajin-draha mitovy aminazy. Zany hoe teo amin'ny nosy manodidina teo zany nisandaina vola be io tampoka teo nefa dia naheno feo hafahafa tao ohatrany hoe feo am-biby zany zay ary ny loza dia tao amin'ny trano lehibe nisy Ngadolfa le izy. Trano misy etazo maromaro moa zany izy io ary io trano rery ny trano avo indrindra eo amin'io nosy io. Niakatra malaky zay sineny niaraka tamin'ny miaramila vitsivitsy saingy tsy nahita afa-tsy trano mikorontana rehefa tonga tao amin'ny farany ambony. Zay efitrano nisy Ngadolfa lalina zany re nahitany amin'ny efitra ambany indray nefa fa efa anidina indray le feo. Tapaka tampoka moa jiro ka tsy maintsy namonjy tohatra na nisy ascenseur ary. Maizina tanteraka ny efitrano nidiranay ary teo no nosy no lana tsirara. Indri ka efa nanahoana ary ndry izay ry mio dia efa tsy dia manina kia ny lohako fotsiny mbola reko mavesapesatra. Eo ary aloha mirena kely inana reto fanafody reto zahay reto ho andry izao ozy izy ny dokotera. Aizaka andraso reto dia andraso aloha ndry angalako rano vetivety tonga dia atelina hono reny fa tsy tsakoana. Zahay dia tisotro ny rano tena misaotra kia tena tsy ho voavaliko ny soa ataondry amiko. Inona fotsiny ary ny mahampinamana efa taitra ny zanako papa. Za miresaka betsaka aloha fa mbola kely ny herinao efa tsy dia maninona ntsony ane ahy sady efa nahazoazo aina koa zany
Rehefa noana ny fanafody? Voataitra dia efa nomendry anala ka. Dia misaotra rery anala. Efa be izay vitanao tetỳ hatramin'ny marain'izay. Tsisy fisaorana rehefa izay vitako ihany nataoko a. Mangalahina tsara ary mioty a. Raha riva mody any an-trano dia andray toizana ny fitsaboana. Andraso, tia misy sakafo nentiko anareo miravavy. Sady efa miraika ambin'ny folo sasany izao. Izay aloha fa raha riva maka anareo amin'ny fiara eo. Mbola hiverina any am-piasana koa aho izao dia tsy afaka mijanona ela e. Mankatsiatsy ahy mioty. Falohaziny ty lazain'lahy. Ka zao hoe tao amin'ny efitrano nidirana io le biby eninay. Biby ohatran'ireny loka roa reny le izy. Mena ny masony ary volona tanteraka. Tapitra naripany daholo ny miaramila niaraka taminay. Izay sy ny sisa no sisa tafavoakan'le efitra ary nitsoka nidina. Zahay namakivaky ny lalatsara iny no niverina tampoka ny tsiroka dia namonjy hoe hiditra sansera. Loza nefa fa mbola tsy tafiditra tao akory dia mianjeriny iny ary tsy afana midra tsony. Injana be ne enonay hoe efa any ambadimbadika any nefa le biby. Nisitina niny ihany asaingy nipoitra avy any le biby ary niazakazaka andrapaka anay e. Tena grave be zany e. Titao a? Anjana beresy nalefa neny eno natosy niditra tao anaty asansera moa zany raha marimarina kokoa e. Vao tafiditra tao anaty asansera dia tonga teo amin'eny le biby. Grave lesy grave. Reo masoko roa reo le sarzalana nahitany namira firan'le biby tsy vanina neny a. Zany tsindriko mibokotra ka nikatona malaky ny varavarana ary ny sosanidina. Ny olona moa voana ianao an'le kika sy feo am-biby dia samy namonjaina nitsoka ny ala ny nosy daholo. Ny ala angidimbe nitondra anay ihany nitondra ny verona. Nefa nasany aza dia maro ireo olona mbola tratran'le biby tao ireo be voka sy ny zaza be antitra sy ny sisa. Niosy ndratanteraka lesy le nosy. Tena loza ty zany. Tena enjana marina. Dia inona amin'izay le hoe anampiana ny lalo. Ka eo indrindra lesy. Marary fo lesy ny anabafoka amin'izao ary tsy mety minisy fa efa matiny reniny. Ny angafy atada mba hiaraka amin'ny verina any amin'ny nosy io, any amin'le asima zany, aka ny tolam-balony iny e. Satria za koa no efa tany ary mahita an'le toerana dia mila mifanampiany lisany lesy Risika be zany le ty radiny. Omena kandra ny lesy lisany ary kandra be mihitsy io Eny dia ahoana zany? Miankina manaina ny ty t-shirt e. Efa hoe matevina ho any kandra ny lisany sady zao koa hoe ahoana ty? Afaka mitondra izay tiany lisany rehefa mody satria mbola any daholo ny entana sy ny fitaovana nampiasaina tany. Finday, vola sy ny sisa. Izay nitsoka manko tsy nahatondra afa-tsy ny teny akodiny ihany ary tia ny tena zava-dehibe. Misy merkira amin'ny tavoahangy maromaro ao amin'le trano lehibe nisy any Adolphe io. Maninona tsara hoe ty merkira? Ka nanao ahoana ny dian'ny setany? Nanaika izy roa lahy dada. Tsara kosa zany. Erika no mamatsy an'izay fitaovana ilaitsika toy ny hoe basy sy ny sisa. Tsy orindray
hiofana ho mpanamory ary afaka mikaroko angidimby hitondra antsika ho any na androany aza. Tsara be zany. Bazaoro papa. Ona? Tao vola be no lantsika ni rehefa tena nataoko ny konty. Na andaniko ny farim-pananako aza le tsy ridiana. Tsy ny vola sy ny trano be no arena amiko fa nareo zanako. Saotra indrindra ry papa. Ka izao a? Mivory etỳ an-tranontsika raha riva misivy. Teneny izy roa lahy. Izay aloha fa ka nioty amin'ny fiarany amin'ny dokotera. Mazava-daola amin'izay a? Mazava e, mazava e. Tokony efa vonona ny angidimby angatsika amin'ny 7 ora. No zany mila vory eto daholo alohan'ny ora voatondro. Ny fitaovam-piadiana efa vonona daholo ve ririka? Adres, efa milamina amin'ny patron a. Fa hoaisinareo? Mioty. Tsisy mamaly ny fanontaniako fa ilozanareo fampijery fotsiny. Mioty a. Ndana aloha matory rehefa mbola tsy salama ange ianao sady zay dia avelanao rereo ry anala kanefa mba engafiana anala fanginana anao taty. Tsy miala eto ary papa raha tsy mazava amiko ny tianareo atao Ka misy fety karakaraina izay dia... Fety mila fitaovam-piadiana? Hengo daholo ange ny resakareo teo Papa, manina ianao manafin-javatra amiko? Ka zao ary dia aka ny taolam-balony eny izay anaka. Ary zao tsy maintsy tongako eto sy alevina ny ampasan-drazana izy ronioty Papa? Fa be fokeko le anabavy dina. Teo dia saika tsy laitra nampanginina. Raha tsy le sipaka aman'iny mitondrazina kany amin'ny efitrano tena saika tsy nandeha kala. Fa le namako koa tena zana-javatra ty raha erika. Dia zay koa ka. Ny andray tia mioto tia mihitsy ny totra ny mpanafy fitiavako. Efa ajanony hatreo ny ditra fa olona marary foiny Kiny vera mahita ny lamamina miaraka amin'ny sipafa tsy tonga dia azera avy ty. Fa raha eny kosa aloha ny zakako Tena elako hatramin'ny sigara sy tia aferana fitaovam-piadiana ty. Tsy efa hivadika velisy ny globe raha erika zany io va. Tsy mino lafa vitako zany. Tairo ary fa hitantsika eo Asiana fanampy zany. Raikitra be tairo. Elaza tsy aina ho faty na ho velona ko. Tsika indray tsy mitsokady kosa aloha Ary ambony foana moral hoe tsy maintsy tafaverina miaraka amin'ny Mercure. Zany Marina tsy tena zeraka zany ka. Tena tsy mahavita mahandro sakafo tsony kosa aloha ako Taso aleo mofo dia asiana dibera dia yaourt ao anaty vata fampangatsiahana anaty rano lena. Zay. Ary aleo sady mihinana no mijery amin'ny internet momba an'izany noho izany Taso. Asima. Zay. Io fa nipotra. Taso 700 kilometatra miala amin'ny Nagasaki. Dia misy sary reto ambany reto. Ary ngeza ihany le izy
jereo fa tao be trano ihany raha so amin'ny sary zao. Raso hoe reto indray mombamomba ny toetrandro. Somary mangatsika ary anisan'ny lasibatry ny orohoro-tany matetika. Victime ny rivo-doza sy ny tornady ihany koa tao anatin'ny loatony izay. Tena ratsy izany. Mila mitandrina fatratra ry zaniko. Aleo antany amin'iny raha afaka ny anome information météo manodidina an'ilay toerana izy. Raso andefasana message sao dia sao. Dina, avy vetivety angelahy e? Ahoana zay ry dada? Ahoana? Efa vitan'ny tsioro ny checklist amin'ny angidim-by andanantsika? Eto efa oke daholo mika. Ay, tsara izany. Ento ty bagage ty ary dia ndao e. Tiako lesa ry Dina mba ento azafady a. Mioty, ry anala. Fa hoaizy nareo? Anaraka anareo zaiko. Fa nareo ve adaly ndana eto makany an-trano mioty ry anala. Tsy tsangatsangana angeno atao any e. Andao ny akia. Za tsy verina ry anala. Nitsanona ry raha hitsanona. Miotia mitsanona moa hoe. Ko manina raha ilana mitsanona raha tsy te handeha. Mioty maty any angetsika e. Mitsanona ho andry raha hitsanona. Hareta ty ny etako. Mioty, indry aroro ry anala. Tena lasa namonjy ny angidim-by ihany izy marina. Mafy loha izany raha olona ka. Démarrage du moteur. Ok. 12 RDM par au décollage. Dia atao daholo ary ny ceinture fa lasa sika. Sananaiky mihitsy mioty raha tsy nandeko. Ry analako ty toa mandeha tsy fitaka. Fa dia erika ansisika mipetraka eo akaikiny koa aloha e. Lasa oare. Mafy loha kindry ity mioty ka. Aty any tsy aizy hitrangy. Tsy fantatra na ho faty na ho velona. Ka raha sanatria maty aty nareo dia ahoana ny azo aka? Fahentenana mandrambatonga nareo indray mety hahafaty aingana. Mety eo apetako tsara ny saintiranao. Misaotra. Taramioty ty bandy ty izany raha sofetsiny izao tsy rehefa manao maso vilana mijery makany amin'ny mioty foana. Afaka horadimy itsika dia tongany raha ny tombatombana nataoko raha amin'izao hafandianam-pandehantsika izao. Ary ahoana nefa ny kérosène? Ampy tsara ny kérosène fa aza matahotra ianao ramosina. Ary ny information mikasika an'ilay nosy. Manakambara veseritsiory. Orinasa vaventy fahatahaza eran-tany no niara-ny asa tamin'ny Monsieur Adolphe fatao. Io no mandray ny fahasimainty izay voatrandraka. Dia misy orinasa manao samizay ihany koa ao. Azo koa io. Izay vita dia ondrana. Izay misy sy mety kosa tehiriziny ao atoeranao ihany. Amin'io faritra andrefa nosy io moa no misy toerana fametrahany an'izany. Ankoatr'izay dia mazana ho ratsy ny toetrandro ny faritra misy azy. Izany Tena mitambelina dia tsaiko indray zava-niseho roa taona lasa izay. Neny. Dia maty tokoa mantsy ianao Aza matahotra ry neny. Aza matahotra fahakanao izay. Tsy maintsy mamita mivaly fatoko amin'ny senamonany neny na amin'ny fomba ahoana na ahoana. Mioty toa variana be indry e. Variana mitazana ny fitadasika gasikara akia. Indrindra moa fa amin'ity faritra tsy nanana mbola be aly ity. Ay ve, zaho ndraiky efa maika any ahita ranomasina. Efa tsy ela tsony dia azo ny moron'ny Madagasikara sika izao e. Ary tsy ela koa dia ahita ny ranomasina ry anala. Ry anala hono nefa masina any amin'ny mioty any.
Marina raha tsy te hatory vetivety teo aho zany. Matory rahatondre afaka miakiny eto amiko tsy maneno. Tena minty mandefa mesazy ty. Inona moa? Mila mitandrina fatratra fa mila ny atsinanana ao anatin'ny ranomasina manasaraka azy amin'ny akasaka dia misy tornado miforona ary mitombo vaky hatrany amin'izao fotoana izao. Tsy akasika ny nosy izy saingy ny tafiotra sy ny debris na ny zavatra entiny dia mety hipitika sy hilatsaka eny amin'ny nosy sy manodidina azy. Mikisaka mena tsy matsinanana ny lala ary mety hitondra orabe ny fantalofany. Andrekaka eo nosy zany. Tsy ireo tokoa fa manomboka matevina le zany raha an'izany. Io reto io tazana io le nosy. Oay, ary tena midadasika ihany izy zany misy tora-pasika lehibe manodidina azy. Somary karobato tapany avaratra. Fa ity rahona mitataotiny tahaka ny anahirana ako. Jereo raha tsy manomboka mipitika izany ran'izany. Tsoka mafy zany rivotro zany. Henoko misy fiatraikany amin'ny vatany angidim-by mihitsy. Aleo somary alatsaka ambanimbany kely fa mahery zany rivotro zany ka. Fa inona rena reto Eny tokoa. To tapakazo poti-javatra entin'ny rivotra. Oy, minona ty mandefa mesazy ty? Miotaka mena tsy mandrefana maso ny nosy ilay tornado lehibe. Mba tafiotra mahery. Ory zareo tazanareo fa nitazako Eo tokoa. Tafio-dranomasina mahery vaika ny tazako iny ary tena tsy lavitra n'le nosy. Tazako iny. Jereo fa mila akasika ny nosy mihitsy. Jereo ry mipoti-javatra mipitika ireny. Tena misy zavatra mipitika makaty fantandreo. Losa. Tena fatratra tatindra nisy telefona reto Fa iny zany. Eto koa. Tsory. Tena andomazeny mo eo manodina ampaly zavatra ny domina mafy. Asa vato sa azo ratsy eko. Any kalibrazy aza tsy miasa tsony. Tena tsy tafilange zany appareil zany. Tsory. Tena marina tsy me milatsaka tsikelikely tsika zany. Tena efa manao izay azoko atao tena tsy mety. Manao vasile daholo no malaky. Anjena reto. Zany aiza ny ahitana zany? Iona ro mioty Aiza atao anty. Malaky reto malaky. Eo atao ohatran'izao. Zay. Nosy ty marina. Dia androany ve zany ny andro afatesanay Sokafo varavarana dina. Sokafo. Nasary. Zay. Manisa telo dia misaoty miara-boaka daholo nareo. Tiare. Somakely mety Tanena. Matahotra. Tsy rehetra topatopany ranomasina. Erika, matoky anahy fa roa. Tena efa ho vito metatra sisa dia mikasika ny ranomasina zay. Telo. Tina, ndraso fa reraka ny tanako. Eo fa sotomoko ndre. Ary Monsieur Julien akaiza Tiae. Tsisy naninona. Eo me karangeny ety amin'ny tora-pasika doly aloha. Sady misy onja mahery tany iny Tena losa. Saika maty. Ina zany ina. Masirasira be. Te andoa. Aleo mipetraka aloha Oay. Ary tsy orona akaiza Eny marina. Tsy tapavoaka izy.
Maninona tsara? Siory. Andray. Andray kakio. Mianjary ty le hoe tafita voarendrika. Tena gravy. Zany ihany fa nientana sy ny fitaovam-piadiana nefa dia any daholo. Siory. Dia tena lasa sato ve ilay ha? Tsy lesy. Nefa tao ahoana fa zao ny lahatra. Veloma letsy rahalahy. Dia inona reto ny atao irositsika sa hiverina? Ka hiverina nefa dia hiverina amin'inona tsika? Ranomasina midadasika be io. No nalakana ray ary tsy mahita ranomasina manonja tanteraka. Nefa androso dia ahoana? Androso amin'ny tanam-polo. Zangeo ahy Tsy manaty-safidy tsika ry niotra. Ndao hoe nofinoana daoly. Tena mangatsika zany. Andro marina sady sao dia mba mahita azo elofanana e. Tsy ireo fa ala mativina dia midirantsika ty izany vao afaka n'le torapasika teo. Tsy ireo tsara ny lalana fa sato misy tsilo reny izany Fa tsy ho loza raha ty anaty ala ty no misy an'le biby. Za aloha ohatra ny tsy mihinao izany e. Endrasolo reto Eno nareo mandeha mafy be daholo. Aleo izay vehivavy mba ao ampovoany ka. Zany nenako mipinjapinjana araka olona ty. Mbola izy ome tomboka ny ady. Tiana koa. Ka zaniko. Andraso aloha. Misy zavatra mikovokovoka an'izany. Aza hitako aza mahita raha izany le biby. Ingina dia aza misy mihetsika daholo hoe aloha. Sady ohatrany manakaiky atinga izy izany marina mafy tsy. Ay, voalavo ry reto Mahasositra tsy. Ny foka efa saika anjanona mihitsy. Angeza sy voalavo koa zany Ka misy no azo hohanina. Ny fatin'olona izay tsy lany le biby zao dia efa sakafo be any zalahy. Aza dia mampitahotra rehetra. Akita fa marina izany e. Tsy efa nintsanofo daholo kosa ve izay maty taty ka. Aleo reto tsy mijanona ato anaty alato mba marina ho tapaka lalan-drato raha mandroana ohatran'iny Ka andao ary minao fa tsy ho ela dia hiditra ny tanàntsika. Mba entina ihany aloha tony voankazo tony sady masaka ny zampoma zany Za koa le tsy ohatrany nitondrako. Manenjena rorola fa tonga dia lasa zay ka. Misy trano itsy trano kelikely vasobasoka. Ka ho tsy aleo ve tonga dia hidirany sady mialoka kely ihany aloha. Marina mihitsy izany. So ihany aza fa nisitaka ny ataka le tafiotra be teoko. Aza medaladala eo ry Dina sy mioty Tsy hainareo na efa le bibiny ao. Zay tokoa aleo manina foana. Fihetsika kely tsy voatandrina mantsy dia mety hahalasa antsika any amin'ny varotry ny fody. Dia inona nefa ny atao Iaino fotsiny eto ve? Za mahita fika Hoe ahoana? Aleo aloha zarery makeny. Hiverina avy hatrany raha vao misy zavatra hafahafa. Ary dia samy mamonjy ny atiala avy eo. Ao. Mety zany. Dia any indray tsika no mifanjevo. Fa zao tsy izy tokony fanalavitra. Raha ohatra kosa ka milamina dia ahoana? Dia mambisy ihany ary manatony nareo. Okery, mety be mihitsy zany. Ka tsy aleo ve izany mandeha? Aleo zaka. Asa matahotra fa hitandrina tsara. Eny ary. Tandrema tsara rerika Eny akia. Zay fa lasa. Iny fa nitsaitsaikana nantona an'le trano Erika. Dia io fa manarangarana eo amin'ny varavarankely.
dia niodina any ambadika any. Tena ela fahitany tsy fahity dia miotra mampalahelo aho. Eny ry analako, sanak'olona tsy mana-tsiny avy no lasa mivarotra eny tsy vidiny aty. Ory zareo ary nakaiza erika teo Eny marina ho sody mba tokony atsony. Tsy mety izany miantsoantso izany fa aleo dia miandry. Izay ny fahendrena raha mbola teo velona. Ino mipoitra iny izy ka? Izany? Iny ary mikopaka antsika ny izy izany. Andao ry tena antony iny lava be kosa mibozaka izany ka marina raha tsy efa eny tenda kely izy ity. Ndoky faza be feritraina eo Ay, tena tanàna be aty avony atyko. Tanàna be mihitsy koa. Ary Antsinanana ry sonte fitrandrahana fasomoty. Marikoriko mijery an'ireto fatin'olona miparitaka amin'ny tany reto ka. Efa nila tava sisa ny sasany misy nofo ohatrany fotaka. Ny sasany indray tapaka ny tongony ny sasany tsy hita ny tanany. Reto fa mizotra ny makaiza lotsika. Atao aloha izay tatavana fitaovam-piadiana. Manomboka eto mantsy dia ady mafy no miandry antsika. Rehefa mahita fitaovam-piadiana na zavatra azo iarovan-tenitsika dia mamonjy ilay trano lehibe misy amin'ny eny. Marina mihitsy any an-tady izany. Raha mifanehatra aminy amin'izao mantsika sanatra dia tena loza. Tsy poniny tsirairay mihitsy. Dia aiza ho aiza nefa mety ahitana fitaovam-piadiana Izay koa izao ny fanontaniana mipetraka. Ara-basy aloha mety hanano sarotra ny hitavana an'izany. Dia tsy maintsy antsona sabatra izany. Ka tsy aleo ve izany any amin'ilay mpivarika eny ireny no mandeha? Amin'ireny mantsy izao misy an'ilay antsy be fitetehana eny reniko. Hevitra ihany koa izany fa ny tena mety dia aleo manesy trano any an-dakozia ihany ve tsy misy antsy maivamaivana na sahala amin'izany? Ka tsy olana ny fotoana amin'izany ve? Ka iza no mahita raha misy basy any na tsy haiko koa. Ka tsy aleo ve tonga dia asesy avy hatrany fa mandeha ny fotoana Marina mihitsy izany ndao So dia tokony zarazara kosa nefa alohatsika aleo tsy sy misarasara izany ka izay mitambatra vato fa izay misaraka ny fasika. Sady izao matahotrako izany mihitsy akia. Aleo miara maty na miara velona tokoa reto izay mihitsy Endray ariko. Fa za zany reto toa ohatranona ka. Dia mifalia ary fa avitra indri Avitra ahoana? Eny tokoa. Io jereo nareo io fa manga izay lehibe io alohantsika io. Tena efa potika daholo izany entanato izany. Boaso tony izao mbola tsy lany daty ralina fa amin'ireny maka. Sady maka risika kely. Akatan'ireny maro sao mamo eo. Ary miotsiriana lateo momba nakaiza vetivety teo To lasa any ambadika any ireny jery toaletonko. Dina sy Erika, afinganareo roalahy azafady. Hoe ahoana izay ry papa? Reo misy sakafo amin'ny boaty. Mbola tsy lany daty reo fa efa nijereko toly. Afaka tonga dia mihinana nareo dia tandremo fotsiny sao marary kibo. Fa inona reto Andraso trondro amin'ny boaty. Dia katsaka, ronono sy ny sisa. Papa miody misy zavatra miraondraona mandeha ny tokotany any ambadika any. Izany? Dia aiza mioty izao? Efa ty tanty izy ka. Papa! Miondry ambany daholo aloha reto Tena elany aho izany. Tsy mety miala fa ahoana ary? Tandremo fa fety kely tsy voatandrina amin'izao dia efa any amin'ny mandrakizay Loza fa mitady anjery ny very miotro izany. Marina mafy tsy.
Manao baiko manana najereko ambony anay. Ndraso losa fa toy enjery ty very ty zany. Andraka keo entiko ary. Zany kosa fa toa remy misitaka le feo bibika. Lasa ve? Saika ratsy iny. Ratsy voatatiny erika toy ny very iny a. Marina tokoa zany. Raha vaky teo iny dia tsy maintsy henony. Ary nanatona tatizy dia toetsika menakavy ny raisiny. Ka marina mihitsy zany mila mitandrina tsara tsika manomboka eto. Tsy misononga amintsika iny biby iny. Le feo any azy tena efa mampiorokoditra beko. Mety biby ngeza be mihitsy angambany iny a. Ie, raha mitsangana izy dia lava noho ny olombelona. Fa zao aleo tsy mijanona eto reto. Ka inona ary no tokony atao aloha sady mikotra minitra sy ny sekonda reto. Ny tena mety zao dia zao aleo mizara roa. Zay indray tiana. Maninona nefa raha miaraka foana Miotia. Maninona? Mandeha ny fotoana tsy tokony hijanona ela eto tsika. Sady zavatra ray zao ny masotsika fa roa. Dia moyen de transport iverenana moto ary ny taolam-balony iny. Ka ny sasany mitady izay fomba ahafahana misitaka eto amin'ity nosy ity. Ny sasany miaraka amiko maka ny taolam-balony iny. Aingana ary zareo fa ela be zany. Entiko. Ka zao ary. Dada sy Rianala miaraka amiko. Miotsy erika miaraka. Ndraso fa misy taliko aliki reto. Hitako tatsy amadika tatsy monko. Oka nefa mitrangan-java ny tena goavana iny vao ampiasaina. Aleo za hiaraka aminareo sy papaka. Io indray ianao le mafilolo Miotia. Mba haikeo izay fandaminan'ny olona. Miotia, fitiavako anao ny tenenako an'izany. Ka raha misy zavatra manjoa anareo ny any dia ahoana aiza ny tany alehako. Miotia, matokisa fa tsy maintsy tafaverina any Madagasikara tsika miaraka amin'ny taolam-balony iny. Ka ahoana sy ahoana ary ny planiny. Zao ary ka ino tsara. Mazava tsara mirehetra ngam'izay Mazava ka. Dia samy mahereza ilay rehetra. Tsy aleo velo reto asiana vavaka mialohan'ny trehana amin'ity ady ity. Marina tokoa aloha zany. Tsy fantatra mantsy izay mety iseho sy azony tsirairay Ka alefa soary zao ary aleo manao boribory dia mifampisakambina daholo aloha. Eo ary dia manova vavaka tora-po daholo Eo ary. Raha eo apetraka eo ampelantananao zao ady atrehanay izao. Apetraka eo ampelantananao koa ny fanahinay tsirairay avy. Tsy mendrika sairay eo kanefa avelao eloka. Tafinierinao masiny do mpanomponao hiatrika ady mamay. Seso arofo zahay. Ianao any iraka ny fanahy masinao hiaro anay tsirairay avy. Tonga eto amin'ny fotoana tena ilaina ny fanosianao izay tompo. Aza vela hiaty rery izay. Ampisy arofy. Raha eo fantatrao ny tebitebinay sy ny ahiahanay. Tary io lalan'izay. Amen. Aza misy adiny izay voalaza teo izay Tandremo fa malama ny lalana. Ny orana koa moa tsy mety mitsahatra raha teo. Erika. Ahoana ty? Matotry ny nalisa ny anapariko. Matokisa lahy. Mety andao andesika kia. Mailo lahy. Raha ny hevitra hitako Ritina. Aleo andeha fiara. Atao izay atongavana any amin'ilay trano lehibe misy ny razana mialoha amin'ilay biby. Mino amantsy fa mbola miodiody tsy lavitra ety ny biby iny. Ka tsy aleo ary velo mitady fiara mety izay hevitra papa mioto izay. Sady aleo tsy asiana fotoana very mihitsy fa raha mahaizina andro tinga ka sarotra ny raray Ka jereo ary aloha dia mba misy zava-maranitra ny ambadimbadika any mba hirova teo. Dia sarotro koa fa niverina nyrotsaka be indray manko ilay orana.
Iny tokoa. Reto zao misy antsy roa hitako taria ambadika taria tamin'izay le niaraka tamin'ny ody. Aleo entidina ny ray e. Aleo entinareo mianaka ka. Eny ary, dia sao aza miala ampovoanina istada mihitsy indrisy ry anala. Iny ary. Fa maro dina. Ao zay. Mety mbola lavitra eto ve le toerana aloha e. Zany hoe tsy dia lavitra ka, tsy dia lavitra raha araka ny fitadidiako. 5 kilometra miala eto ry izy. Ary andao amin'izay reto Ka aleo hitaritako ny lalana ary. Na zany aza samy mailo foana ary reto Okey. Mety nanao ahoana ary izay mihoditra erika. Mety efa lasa lavidavitra aloha e. Toa efa ela ihany izay nandehanan'ny zareo izay. Toa dia nalika ngeza be tombony dia. Marina tsy fitovy amin'ny ngezana faladian'olona. Reto misy zavatra tazako teo. Tena fiara angamba iny. Aiza. Ry akaiky ny kinon-dalana ry e. Ohatran'ny hoe trano be iray aty andrefana aty misy an'ireo sambo kely. Dia mety ho aiza nefa. Dia tsy haiko fa mikariko tsika e. Mino fa trano lehibe misy azy fa tsy trano kelikely. Izay kosa aloha e. Ka andao ary iroso foana aloha e. Andao ary. Tsy dia misy tanàna amin'ity alehanay ity. Bozaka lava dia lava no mameno ny toerana. Ary mahalana vao misy trano. Soko fa nisy akanjo mafana sy tony vy maranitra ohatry ny lefin'ny tony tao amin'ilay trano nandalovana farany teo. Raha tsy nisy antony dia asa fotsiny angamba. Sady tanam-polony ataon'ny antsika sorana mandraingiraingy. Eny, toa nisy maromaro tao fa ray avy ihany nentinay sy Erika. Mety tovariana be eo mioty e. Fa misy inona? Nisy zavatra kely nalasa ny saiko izay fotsiny lesy ve aky e. Ary maninona boraborako amin'ny tony fitiavako azy e. Sady zao ny tsisy mpanelingely. Mety ahoana lesy? Misy andrasa aloha fa maninona? Misy biby kely tafiditra anaty akanjo-kato izany marina. Tsy ireo miadana eo re Monsieur Erika eo. Za tonga dia fa misy trano iray ry aloha ry. Indrasiko ela fa aza ela fotsiny ena ka. Fa inona ary zany biby any anaty akanjoko izany? Mandadana lavitra manko ritina be. Trano efa antitra io tazako io. Be hazo maniry ety ivelan'izany sady voankazo ny ankabetsahany. Ary izany mikasikasika anaty lobolobo ery aloha ery izany. Marina. Vitsika be. Vitsika manimba rivotra. Efa saika voaborako mihitsy le resaka teo pelamy manimba rivotra eo raha vitsika ka tonga dia veterandro ane. Fa iza manampina ny vavako sy ny sarika aho. Andriamanitra fininy hitako miazakazaka mamonjy any Erika. Toa lasa biby sa alika. Fa iny ty miazakazaka manatomata. Marina ratsy lehibe. Saika maty marina. Tena efa netsapy saika nirapaka ny tentako le biby. Fa isanao tivitra. Tsy ory, fanga. Mioty tsy ory. Fa hoana no andao le sy ala teto angela aloha. Andao ny mioty andao ary. Tena tsy azoko lo ty e. Fa hoana e. Fangatsy efa maty ela. Hita andao aloha iala teto aloha e. Malaky dia any aloha any azavaiko. Sady fa mbola miesika ane le biby. Entiko ndao ary.
Reo ve le bobasy teo? Ie, za aloha na eny e. Fa toa avy any andefana any aloha raha ny fahinoko azy teo. Mety hoe any zany le biby a. De mety hoe iza nefa no mitifitra. Erika sy mioty. Tena mety izy roa satria ny akandrefana marina ny lalan'izy roa vao niala teo amin'le tranombarotra ny afiana antsika. De mety ho nahita basy zay Erika. Tompo, arovy zanako iny. Dada, inona ny atao jerena any ve aloha zareo sa ahoany Hita ho Ka raha andeha any se de ahoana? Se tsy manana afa-tsy antsy kely ray. Mora andeha tokoa se de ahoana? Aiza no alehanay sy rianala? Zay tsy mahita kory hoe aiza no misy an'le trano lehibe lazay se. Matoky any Erika Maninona ary aloha raha tsona mitolokio alika zareo e. Marina. Andraso e. Allo maheno. Ay, tirana ahoana? Ay, tsara zany ka. Mioty mitandrema tsara indri tapaka. Ahoana? Eno ahoana? Ka zao zareo le nitifitra teo. Mifanehatra tamin'le biby moa zareo mitsoka mena varatra moa zareo zao. Ay kosako. Ka malalaka anie zany lalantsika mbola naindrefana any le biby zany. Alefaso amin'ny fiara ridiana. Lasa ry zao Misy fiara io aloha io miakara daholo aloha aingana mity Zay fa tafiditra tonga de velomy am'izay raha tsy oro fa efa zany tamin'izany le biby Ento koa Hitako efa mihetsiketsika daholo zany bozaka any afaran'izany ka tsy mety velona mety tsy mety velona. Maninona? Tsy mety velona oe. Ino fa velona ka? Tonga dia efa sasotsory Iny ary ny lafa mialany. Soto makate amintsika ne izany lasa zao Loza fa tafasaoty ato ambonin'ity fiara ty nge le biby Tena marina tokoa zany. Ty lesy mitifiro amty. Eo ary Malaky Erika fa korobany ane zany tafo fiara zany Tsy taitra ndre isa roa ary aleo mandeha mafimafy am'izay aloha Iny fa nenjeraka Andriamanitra ato mbola tafiarina Tsy refa tena romotra be ny poziny Tena mafiaina be zany hita fa entiny namakaiza aloha zany fiara zany entiko miditra aty anaty tanàna aty lesy andeha anampy andridiana. Anampy andridiana ahoana nefa ny fomba ialana amin'ity nosy ty ary mbola tsy hay maty fisandry Okay ary misy trano lehibe ty aloha tiry zareo tsy misy etazy maromaro. Tonga tsika andao mivoaka daholo de tonga de miakatra any ambony avy eo manaraka ny tohatra iny avy hatrany. Tonga de ndana fa misy zavatra laiko atsy parking. Fa ho aiza indray tsy ory andao aloro mioty atao zay lazainy mandeha ny fotoana. Ty zany le trano Ngaradolfa Mereko ty toko ngamba kia andao miakatra amin'ity tohatra ty moa zany. Io izy ry dada. Andray feo de tolana ve sisa no ahitako anao Tena mbola tia tanany ty le firavaka nomeko azy tamin'ny anniversaire. Kareto zay Mafy kia tsy rariny Neny Io fe neny ridiana Aneny Eny kia izy Oay vonjeo aloha reto fa torany ty andao aloha entina nitiny sasy rianala mitondra andrazana de ialasy misy Julien no mitondra mety.
Erika sy Renala tonga dia atao eo anatin'ny fiara mangamanga io lesy dia tonga dia velomy fiara. Moramora ihany Dina, sono sy livatra eto amin'ity toerana ity ka nahirana. Mavesatra koa ny ry mioty zany. Tonga reto dia velomo fiara. Reto efa tafidiny reto Dina sy Monsieur Julien mitondra mioty. Ary misy fiara zany, kamionety. Ino tokoa? Iny mivoaka amin'ny parky iny dia mijanona etsy amin'ny malalaka etsy. Iny fa nisy olona mivoaka. Tsiori! Tsiori? Tena tsioro marina io. Ina, fa ilahy eto amin'ny familiana. Eto etsy mitakotako retsy ny fiara. Ary notateraka moteur avy eo. Ary aza misy mitsangatsangana reo avy eo ninona zava-miseho eo ndao ilahy Erika manaraka anah aloha. Ndao. Fa ahoana avelo sa matotoy elahy ty Tsy avelo zany le sy fatatereo aloha zay lazainy Zay fa lasa zay. Tena tsy mazava amiko. Fa ahoana ny velona reto Tsiori? Dia ho aiza reny? Lava be zany samy tsy mahazo aloha tsika zao fa aleo tanterahana zay lazainy atao. Tena tsy mety velona ty Ndraso reto fil reto no atambatra. Zay bosaka. Ory reto tena tsy mety mahatsiaro tena ihany ange mioty hatramin'izao Velombeloma eo aloha fa avitra iny ty za raha teo koa mbola mamily fiara. Aleo etsy amin'iretsy fiara maromaro retsy ty ny ajanoko. Eo manko izy mba tsy fantatra fa mitambatambatra amin'ireo. Lasa zao Eo ary aloha ampiko papa mioty. Mioty Mioty! Fa aiza ho aiza tsika zany raha Tsiori Toa miakatra ty trano be ty indray ange. Sady dia amin'ny 4e étage mihitsy. Misy zavatra ilayntsika lesy ato dia ato amin'ity efitra ty mihitsy. Raso aloha voaiko raso. Tena maimbo be ato zany Midira aloha elahy ty, midira ty. Raso aloha andrehatra torsa fa maizina be atoko. Zay. Dia mangalahy la vatakely ray amin'ireo mitandahatra eo aloha. Mangalahy amin'ireo. Fa inona ty tony? Sokafy lesy dia jereo Ary andrason'lahy eo fa haka zavatra vetivety ako. Fa inona ny atao anatin'ity vatakely ty? Tena mavesatra be izany andraso isokafana. Andriamanitro, tena mity reto marina. Fa ary misy zavatra be njera ihany avelany any an-dalatsara an'izany. Dia maheno famindra maka ty losako dia le hoe Tsiori ty to mbola tsy tafaverina ihany. Marina tsy le biby zany. Sady toa efa tena akaiky. Misokatra moramora ny farafara. Aza mity mahatsony loha ilahy. Elahy lesy tena napaka ny lalan-drako Aza mity mafo efa miodiody any ambany ihany le biby. Zany ve? Ka tseny ve le za nkika teo? Mino aho fa tseny fa tsika anie niakatra ty amin'ny rihana fahefatra. Engany lesy. Ary inona daholo aloha ty hoentin'ny lahy amin'ny sakosy ty Ty lesy le zavatra, ty le zavatra inona fa le mercure hompanefoefy lesy tsika raha Erika. Aza misiko aloha fa mbola tsy tafavoakany aly Ary aza be revirevy eo fa inona ny planina manaraka. Ka ino tsara indray ary aloha iny bomba atanany lahy iny apetrakintsika ao ambanin'ny conteneur eo ambonin'ny camion. Dia fandriantsika ao izy lesy. Aza vao tsara fa tsy azoko zany Sao ary asiantsika bomba afaka baikon-dafitra io conteneur ambony camion io. Dia ahoana avy eo? Dia atao zay tsy foy any ao Mihiditra ao ny ray amintsika roa lahy dia miantso sy mandrangitra azy. Ndray miafina tsara ambany camion ary vatany voatafiditra le biby dia idina avy aty ivelany avy hatrany ny conteneur. Dia iza ny anao sorona ny aniantsy azy ao amin'ny laka? Tsy misangy ary mamona avy hatrany iny biby iny Olona lesy iny fa tsy biby Olona? Eny niova biby zany raha marimarina kokoa.
dia tiako ny tsy fantatra ela. Hoe misy inona koa? Misy varavarana makao amin'ny devant amin'io conteneur io ka noho izany vao tafiditra izy dia makao amin'ny devant avy hatrany ary tiana mafy ilay varavarana mba tsy ho voasokany. Mazava ho azy fa taraiky ao anaty conteneur ao izy. Dia iza ny anao an'izany aloha aleo ataoko rehefa tsy lahy vao tavoaka avy aty amin'ny devant dia apoaka ny lavy hatrany ilay bomba. Mazava ho azy fa levinao lesy izy raikitra ve? Jereo tsara aloha madidina. Tao tsisy ninona aloha ka mety lasa ny ambadika any ngamba. Baika tsara. Lasary zao zaho ambany camion dia lahy ao anaty conteneur. Ndao ry fa ho aizy raha erika sy raha tsy oriny miazakazaka namonjy nisy kano mihitsy. Dina miondre aloha fa ohatra ny maheno famindra ny zavatra zany tena marina tsy Andriamanitro, le biby zany ary tena ao ambonin'ity fiara ty mihitsy izy zany loza fa eo ambony fiara misy andriana izy zany. Aleo atsoatsona amin'izay ory le biby ratsy ty avia ty ramafy iny fanirika tena miazakazaka anakaty ary lava tingana be izany Zany fa miazakazaka manantona tafiakatra marina ary aleo mialakatso na varavarana zay. Oay, loza fa tsy mety mivoty varavarana makao amin'ny devant ty. Andre kaky io ty biby ty nefa efa manatona moramora sy fonona ny andrapaka. Zay fa nisokatra miala tato spida amin'izay ino fa nijabikina itsapy aty aleo tiana malaky sany ndraika nitona tamin'ny varavarana zany ary aleo mivoaka tato fa niazakazaka ny vokotsy io ary aleo apoka amin'izay isa roa kely. Tena miaiky anareo lahy tena midera ny herim-ponareo. Zany tokoa le tsy resy mitsamina marina. Afaka ihany iny loza mitatao iny Misaotra fa eo ajanona aloha fiara mba dia tongotra kely manaraka ny tohatra iny dia ao le sambo. Papa, fahaizitsika zany. Mioty, misaotra anao Andriamanitro, na tsy aro ihany ianao marina. Angaty hitro-bavy Eny lesy za tena efa nanany amindry mihitsy Reo ry zareo samy mandray amin'ireo sakafo eo ambony latabatra ireo. Efa taitry mioty. Efa nanaondry izay. Nona be dia marary koa ny lohako. Gangalao amin'ireo sakafo eo ambony latabatra ireo izy ry Dina dia eto ety azafady ange. Ay, ndraso ary eka reto ary misaotra eo fahanako ny zanako. Ary ny kely fotsiny afa zany io tsy dia maninona fa mba misy afaka manazavany seo ve sa hoe aizytsika sao fa tena verany sa tohatry ny anaty sambo zany tsika ka andraso aloha tsoko tsy oroserika na za koa fa zany tena mbola betsaka ny zavatra tsy azoko Eny tokoa mba hatsoa kely marina oerse. Aleo atsoko zareo fa zametsika eo ry Dina. Misaotra indrindra ry anala. Siory!
Aleo fa azavaiko anareo ary. Rehefa tafiso tao anaty rano daholo nareo dia naveriko ny dina varavarany angidibe ary nironjona tanteraka anaty ranomasina avy eo. 2 minitra latsaka kely vao todo tany amin'ny farany ambany. Mba kely ny herikana fandrano hiditra tao anatiny saingy ny tena loza dia tery tao ambany seza ny tongotra. Nanangona ny heriko ray manontolo ahy mba hoe hanipahana ny seza hiala teo amboniko. Natosiko mafy dia tafy ala ny tongotra saingy tona tamin'ny fitaratra ary vaky avy hatrany. Tafiditry ny rano ny kabiny. Paosy oksizena tao anaty entana no niazako ny sokiriny ary azoko soamantsara. Iny ny entiko ny aina mandra-pahatafokako ny ranomasina. Niezaka nijery manodidina fa tsy nahita anareo intsony. Nahagaga dia tsy tora-pasika ny tazako fa vato lehibe. No manana anatona teny ary tao ambadika ireo vato lehibe izay tao mifanongoro eo no nahitako an'ity samboty. Ary nosaveko avy hatrany saingy tsisy olona. Vaspleta iray moa izany no hitako tao ary nentiko taty amiko. Tsy lavitra ny sambo no nahitako tohatra vato dia narahako. Tonga teny atendrony ary dia tanàna lehibe no nanoloana masoko. Dia tsy iza fa tanàna ny Asima. Nisy motoko moa tsy lavitra teo ary avy hatrany dia namonjy an'ilay trano lehibe ny voalazany tiana ako. Izy ihany mantsy ozy diana no saingy tazy eo amin'ny nosy. Lalina izany marina. Izay ilay izy dia tena efa nieritreritra hoe maty ialahy. Ny ahy moa izany dia efa izaho mihitsy ny tatatsaiko. Ary tamin'ny fomba ahoana no nahitany lahana Serika? Sa sendra ny fanoto fotsiny? Eny koa. Nahitako anareo indray dia izao rehefa avy nisava ny efitra tao amin'ilay trano lehibe no nahaino zavatra nikorotana tany ny efitra hafa. Nitsaitsaika tsy moramora nivoaka satria fantako fa tsy maintsy ilay biby ilay izy. Izay izany nahafantarany lampy sy ny bomba sy mercure ireny. Mercure? Avy aloha mihitsy aloha izy tantara toy izy ry seritsory. Ka zao ary. Misy efitra ray avy ty. Ary misokasokana izy izany. Aleo vao aina moramora aloha. Zay. Latabatra fotsy ray izay dia tavoatrany ity. Dia misy boaty maromaro. Ary angamba laboratoara to. Feno an'irony karazana tuba sy ranom-panafody irony saingy toa efa tontasy feno vovoka daholo reto iziko. Ary iny ity raso hoe valopy lehibe iray dia misy daty eto ivelany. 20 aprily taona daty ny andro nakanisan'ny dina sy ny reniny daty ity. Aleo sokafana hoe ny taratasy reto anatin'ireto marina tsy valina analizy izany. Raso hoe Andre Katio fotona ako ilay tuba marina dia vaky miparitaka tamin'ny tany. Fiona ilay teo marina tsy ilay biby izany. Aleo atao anaty akanjo reto dia aleo miala. Izay efa tavoaka aloha. Aleo midina avy hatrany. Sa nefa reko any aoriana an'izany fa mindrany. Kely sy dia tafavoaka ka. Ary tsy henoko manaraka intsony ilay biby. Andriamanitro! Loza fa tena rehefa ry aloha ny lalako ilay biby. Ary ahy afaka mijoro ohatry ny olombelona ity izy. Ary iny ny atanany iny. Marina ratsy famaky iny. Tsy manaiko resiny ity kosa aloha sy naloha izany vy akaiko izany. Ialao izany toraka famaky izany hoe. Saika vo marina. Iny fa miazakazaka manantona aty. Ary aleo tsy enaina amin'ity vy be ity. Izany iny fa mipitika tery.
Ary asiana olona amin'izay aloha ny lalana dia mbola fanifanity. Lasa aho. Tafidina. Aleo tonga dia veloma moto e. Mena tsy mandrefa anavy hatrany aloha. Lasa. Oay, rehefa iny sady ilay biby aleo ampiana ny hafainganam-pandeha. Napetrako ny moto rehefa lasa lavidavitra ary nanaraka ny sisin'ny tanàna izay somary be bozaka saingy narahan'ilay biby hatrany moa e. Dia tany ny fanenantsika ry. Grave lesy izany a. Le taratasy mercure aloha mba hazavao tsara ry tsioro fa tsy azonay a. Zao ary, ny taratasy dia valina analizy ho mantsy aminareo teo. Ary vao marina fa sela biby 10,000 virus no baritaka tao anatin'ny vatangay atao fa saingy nahazony an'io no mahalasa ny saiko. Ny mercure indray dia toerana misy arenan-kibon'ny tany betsaka Asima e. Ary sombony azony zareo tao reny. Le bomba. Fa maninona moa zany no misy bomba tao? Sa mpanao fitaovam-pidiana ry zareo? Rehefa mitrandraka ny tany dia matetika misy vato lehibe mety anakana ny fitrandrany ary apoaka amin'ny alalan'ilay bomba bahaiko ndavitra. Zao nisy ry. Efa io ny reninao ataoko fa zava-dehibe zao fiverenany aty amintsika zao sy nidirany ampasan-drazana. Eny papa. Manampy an'izay dia misaotra betsaka nareo roalahy. Eo koa ndray ry anala. Zava-dehibe amin'ny tanteraka ny herim-po sy ny fahasahinana ananareo. Nanao viveriny ianareo nareo e. Makasitraka. Dia zao iny mercure iny aleo zaraintsika 4. Manana 2 litatra avy. Ny 2 ny ry anala, ny 2 ny Erika, ny 2 ny Tsiora ary ny 2 ambiny kosa nay. Ny karamanareo nefa alohanay mazava araka ny efa ny fanarahana sy nampanantenanareo fa aza matahotra. Marina izany tenin'ny diny izany e. Tena naneho firaisan-kina sy finamanana nareo ary dia iterako manokana anareo izany. Firaisan-kina tokoa e. Dia finamanana. Fa eto izy mety ampiray ngamba. Dia tsy inona fa ny fitiavana izany e. Eny e. Eto anatrihanareo rehetra no ilazako ny fitiavako anao ry anala. Manaiky no ampiakariko raha afaka ny tokantranoko ve ianao ry anala? Manaika. Tena manaika e. Andray. Soroko aloha fa vao nahita anao dia efa nitebo fitiavana taminao foko e. Ry anala. Mety ahoana ray zany e? Eny lesy va inona ary tia? Fa misy inona koa e. Eno mety zako tianao. Erika. Marina fa avao fotoana fo izay ny aonatsika fa Erika. Aza miteny tsony. Ampinampitombo ny fitiavako izay efa tato anatiko ireny sedry ireny. Ary nahalalako ny tena toetranao. Marina feky izany. Eny lesy Oaka le reto. Bisous. Fiainam-baovao zao no iainana manomboka eto e. Aleo hivalina any amin'izay ny tantarany nosy raha iny sy ngiahatolo fa izay nivadika biby. Zany mihitsy. Asima nalay nosy-raha. Dia mpeny ny Ariel.